ry ava-malala fifaliana ho ahy indray ny mbola miaona aminao amin'izao fotoana manokana ifampitondranam-bavaka izao. Iresaka sy hivavaka ho an'indray mpianakaviana isika. Misy tenin'Andriamanitra atolotra azy ireo amin'ny eo Romanina 9:1 nampitain'ny apôstôly Paoly antsika rehetra manao hoe raiso miampinga ny finoana mba azahoanareo mamono ny rivotra ratsy alefan'ilay fahavalo izay mitady hamingana. Tazomy ry iray mpianakaviana izany ampinga izany, ampinga ny finoana azohonao mandresy mba atonga anao ray mpianakaviana ohatra eo amin'ny ankonanao. Hivavaka isika ho an'ny ray rehetra eto amin'ity tany fandalovana ity sy eto amin'ity firenena misy antsika ity. Hivavaka isika eto. Tompo Andriamanitra tsy to, ianao no ilay Andriamanitra izay nahary izao tontolo izao. Ianao no ilay Andriamanitra izay nametraka anay eto amin'ity tany ity, ary ianao ihany koa no ilay Andriamanitra izay mitazona ny zavatra rehetra eo ambany tanamaherinao. Azony amin'ny tananao Tompo ny tokantranony tsirairay avy. Azony amin'ny tananao Tompo ny fiainan'ny tsirairay. Tantano amin'ny sandranao Tompo ny asa ataon'ny isam-batan'olona. Mitodika manokana izahay amin'ny ray mpianakaviana rehetra. Meo ny ampinga ny finoana izy ireo Andriamanitra, ary ampio sy meo fahendrena hiazony izany mandrakariva mba ahafahan'izy ireo mandresy ireo sedra lalovan'izy ireo ao amin'ny fiainana. Misy ny sedra ny finoana, misy ny sedra ny fakapana azy mandalo, andresy izany izy ireo ary afaka hiatrika izany mandrakariva. Misy ihany koa ny sedra ny asa izay atao. Andriamanitra, meno fahaiza-manao avy aminao ny ray rehetra mba hahefa ny tsara sy ny mendrika indrindra, ary anfahany kolokolo ny ankonany anome voninahitra anao. Ny rinay Andriamanitra, ny ray rehetra ny dia ianao mihitsy no ikasika azy ireny, satria ianao no ray nahary ny zavatra rehetra. Ary ilay fahasoavana natolotrao tamin'ny alalan'i Jesosy izay efa nanolora ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana, dia izany no hoery sy ho antoka ho an'ny ray rehetra fa manana antoka izy ireo eo anatrehanao, afaka hiady sy hangataka ho azy ireo. Ny fanahy masina izay efa niranao ety ambonin'ny tany ampianatra ny aoka hanoro azy ireny ka hatonga azy ireny tsy ho ketraka na ho kivy raha sendra ny ady mafy. Momba ny ray rehetra aza mafoy ankonany, tahirizo izy mba hanana ny fifaliana mahay-ray eo amin'ny fianakaviana misy azy. Amin'ny anaran'i Jesosy ilay maty ny solo anay no hanonako izany vavaka izany. Amen.